Manoloana ny rivotra politika amin'izao fotoana izao eto Madagasikara dia mitondra fanazavana Andriamatoa Joseph Ezekela mpikambana eo anivon'ny antoko RPM ho an'ity mpanao politika ity dia nanamafy ny tenany fa midika fanovana ny fomba fanaovana politika misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Vice-président mapara nahazo ny toerana rehetra ny zavatra hita zany zao dia hitantsika hoe le renouvellement de classe politique zany efa hita taratra zany hoe mirajeunir zany ny fanaovana politika eto Madagasikara sehatra lehibe engana zany io ka eo zany tokony hamarita ny filoham-pirenena tsara izay olona tokony filoham-pirenena satria ny taratra zany zao hita dia ny tanora mangetaeta mitady fanovana amin'ity tany sy ny fanjakana ty raha hitantsika moa zao statistika ny mpifidy eto Madagasikara 65% jeune dolo dia fa hitantsika taratra zao amin'ireny vice-président lany reny mireflete amin'le hoe jeune dolo no lany anatin'le vice-président eo Tsimbazaza ka ny zava-dehibe zany dia ny fahafantarana hoe matoa le jeune mirotsaka anatin'ny fanaova politika dia mitady le fanovana izy satria leo an'le fanaovana politika teo aloha zay nanapotika nyty firenena ty fa raha tany amin'ny fampanantenana tany amin'ny propagande igny dia hoe miorienté amin'ny tanora ny presque ny promesse présidentielle natao teo ka raha ohatra hoe mapara ny opposition dikan'izay zany tsy hanatanteraka ny programme anasany mapara fa ny zavatra somary hafahafa fotsiny dia tsisy opposition ntsony zany eo Tsimbazaza aloha hatreto zany hoe raha tamin'ny élection ny président dia ny SVM tany amin'ny côté ny mouvance présidentielle fa mapara mbola tsy niaffiché opposition sahiny fa rehefa nivoaka le élection vice-président dia raha tsika mahita hoe raha fileny mapara dolo ny toerana dikan'izay tsisy opposition ntsony zany eo Tsimbazaza io afa-tsy hoe ngamba hoe izay parti groupement tsy azo toerana gouvernement anaty membre ny gouvernement ngamba no ilatsaka opposition